fankalazana ny fety ny asa mitaky ampiakarana ny karama ho iray tapitry ariary ny mpiasa sy ny syndika. Fivoriany anteny miera mety ho tonga amin'ny fampiatona ny filohampirenena amin'ny asany ho ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry. Mada aromatique nampahafantatra ireo vokatra huile essentielle azo atao amin'ny sakafo. Alatsinainy voalohany volana Meny taona 2024 manolotra ny araba ho anao izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS amin'ny ity takariva ity tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao manasanao ary anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Isantarasika ny fampahalalam-baovao ary amin'ny ity takariva ity ny vaovao makasika ny sehatry ny asa mpiasa malagasy eo ny fitotongana ny fahefa-mividy io ny loha hevitra nankalazaina ny fety ny asa tamin'ny ity taona 2024 ity. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny tsy fanajana ny zonim-piasa eto Madagasikara taky ny syndika ny ijeren'ny fanjakana vahaolana manoloana izany. Saika tsy navela ankalaza ny fety ny asa tetsy amin'ny kianjana Alarobia moa ny syndika maro manerana Antananarivo renivohitra androany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Miamiamitra trano ny fanajana demokrasia eto Madagasikara amin'izao. Misy eo amin'ny endriny maro samihafa ny antso-jay ataon'ny fanjakana. Tsy ny mpanapolitika ihany no iaran'izay antso-jay izay, fa mizaka izany ihany koa ny syndika izay mahasama maki-pantsilana ny zavatra tsy mety amin'ny tontolon'ny asa eto amintsika. Ho amin'ny androany voalohany volana May dia saika tsy navela hanao jiabe anamariana ny fety ny asa ny syndika ny mpiasa. Narirariry izy ireo rehefa nangataka taratasy fahazon-dalana mpiasa ny kianjana Alarobia. Tsy nomeny prefe hatramin'ny faramihitsy azy izay fahazon-dalana izay. Tsy nampiamitra ny syndika maro izay mivondrona ao anatin'ny vovonana CTM nefa izay antso-jay nataon'ny prefe izay. Tsara ihany no fantatritsika ary fantapoko fantam-pirenena fa nampifilafolaina mihitsy isika ary naika tsy nomena an'ity stadina Alarobia ity raha ny sitrapondry zalahy efa tamin'ny Alarobia vao azo ny autorisation amin'ity stadina Alarobia ity. Rehefa nakany amin'ny monsieur le préfet izahay nanontany dia hoe tsy afaka manome autorisation de manifester anareo izahay raha tsy misy ny autorisation d'occuper omen'ny commune. Nandrasana ny vezivezy foana ireo solotena nakany amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Rehefa nomena indray ny autorisation d'occuper dia lasa ny délégation andehaka ny autorisation de manifester any amin'ny préfecture. Ozy ny préfet tsy omeko an'ilay autorisation ianareo. Na tsy nomena antsika ary ny autorisation de manifester tonga eto nanatanteraka carnaval tsika ary fantatr'ireo zany ny syndika tsy matahotra lacrymogène oka zava ny resaka. Ny syndika tsy ampitahorina n'izany hoe hosamborina raha ohatra ka manohitohina ny lalana. Anjara asan'ny syndika ny manao fitakiana manoloana ny tsy fanajana ny zonim-piasa tokony avela halalaka ny syndika hanao ny fitakiana syndikaly. Mbola maro ny fanitsakitsahana ny zo isan-karazany. Eo ny fahalalahana syndikaly. Zo fototra tompoko ny fahalalahana manao syndika. Zo iraisam-pirenena ny fahalalahana maneho hevitra. Koa maingavy aminareo zahay aoka tsy ho varivareny lavitra ianareo fa dinio sy jereo tsara ny ambany maso. Ireo mpiasa ireo no mamelona ny firenena kanefa ireo mpiasa ireo amin'izao fotoana izao no lasa kilavao. Efa ela noho ny fifampidiniana teo amin'ny vondrom-pampiasa sy ny syndikan'ny mpiasa amin'ny karama farany ambany. Mandraky ity ny androany mbola tsy mivoaka ny didy fampiarana io fifanarahana io ka aza vela ho sarotra amin'ny raha vao maka fanambaki-hevitra anareo. Manoloana izay tsy fanajana ny zonim-piasa izay dia isy ny fanatonana ny anteny mera rotonta ataon'ny syndika. Inatra ho an'ny firenena ny zavatra ataon'ny prefe Antananarivo amin'ny fanakatsakanana ny fankalazana toy izao. Raha tsy haivina dia fanahitana tranga toy izao nandritry ny fankalazana ny andron'ny vehivavy izay nandrarana ny vehivavy tima tsy hanao fankalazana tetsy amin'ny Magro Beolirika ny Valimary tsy lasa teo.
eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia karama miamena no misy eto fa tsy miakatra. Hoy ny avy eo amin'ny syndicat ny Fisemare androany. Tsy mahavelona ny karama tsy mahavelona ny mpiasa intsony anefa izay karama farany ambany napetraky ny fanjakana mahalona fidangan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Fampiakarana karama hatrany amin'ny iray tapitrisa reraraka izany no takin'ny syndicat sy ny mpiasa. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince hatrany. Tsy ampitsony karama ray sy ny mpiasa manoloana ny fidanganana vidim-piainana amin'izao. Zara raha mahavita 3 andro ny karama ray sy na rehefa farany volana dia landy. Ary introsany ankamaroan'ny mpiasa malagasy vokatra io tsy fampin'ny karama io. Mila fijerena manokana ny tontolon'ny asa eto amintsika. Anisan'izany ny mahakasika ny fiahiana ara-tsosialin'ny mpiasa sy ny fampiakarana ny karama farany ambany hifanaraka ny vidim-piainana ankehitriny. Tokony ampiakarina hatramin'ny 300 isanjato ny karama vao mety hifanahantsana ny fidanganana vidim-piainana amin'izao. Totongana be zany fa efa vidinay raha mandray karama zao zay 2 andro 3 andro ihany ny tantanana an'iny satria miainao anaty trosa foana zahay vao mandray karama dia manefa trosa dia miambiny kely 3 andro rehefa trano dia tapitra le izy. Raha sarotra ho an'ny fanjakana ny manondratra karama dia miezaka izy mampidina ny vidina PPN satria PPN zany tena tsapanay hoe miakatra be nefa ny karama kely dia raha sarotra aminazy mapakatra ny karamanay dia tokony ampidiny ny PPN karazana menaka siramamy vary ohatr'izany. Olona manana zanaka efatra ao anaty tokantrano sady mampianatra zanaka mividy vary amin'izany valonjato zany kapoaka tena raha ohatra anay zao telo mianaka izay vary ampianay ao anatin'ny 2 volana efa 100 kapoaka. Karamanay ihany tsy maheva an'ilay vidim-piainana mihitsy amin'izao fa tokony ampiakarina ilay karamanay satria ny fiainana miaraha malala amin'ny zava-tsara rehetra izay mitranga dia ny ao amin'ny fampianarana azy ihany mba tsy ampy mihitsy fampianana amin'ny karamanay koa. Ny marary amin'ny mpiasa aloha zany dia be da be ao anatin'izany aloha ny karama satria raha tsika mahita zany aloha zany zao dia ny karama tena farany ambany ny vidim-piainana nefa ambony dia ambony dia raha zay zany no tenentsika fantatry ny fanjakana ve le marary ny mpiasa satria raha eritreretintsika zao hoe 5 hetsy ny farany ambany fa ny vidim-piainana ny kapoaka amin'ny vary zao efa 10 ariary. Aiza ny ijeren'ny fanjakana ny mpiasa malagasy indrindraindrindra fa ny privé raha ohatra ka tsy ampiakatra ny karaman'ny mpiasa privé ny fanjakana tokony nifoanana ny etra. Mila dinika nasionaly ny tontolon'ny asa eto amintsika hony avy amin'ny syndicat Fisemare. Tsy mipetraka intsony ihany koa ny karama farany ambany ka samy mametraka izay maro-bola tiany apetraka ny mpampiasa indrindra fa ny any amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Tokony feheziny fanjakana zany ny vidim-piainana dia ampiakarina ho 1 million d'ariary ny karama farany ambany. Iny 250 000 ariary nge fandrebireberina sainy satria tsy mbola nisy karama midina zany angambany manerana zao tontolo zao maneto amintsika eto misy karama midina. Raha 250 000 ariary ny karama raisina zany isam-bolana dia lasa nidina 217. Efa nisy moa zany ny fampiresahana izay nataon'ny fivondronan'ny mpampiasa sy ny CTM hoe makasika ny fisondrota karama dia nilaza ny mpampiasa fa 10% ny 217 000 ariary ny zakany. Hatramin'izao zany tsy mivoaka le décret ny 10% 217 000 ariary ary tsy mivoaka le décret makasika ny 250 000 ariary. Tsy ampy ny tsena ny asa eto Madagasikara. Vitsitoroaka izay ihany koa ny famoronana asa eto. Iankina ny fampandrosoana ny firenena ny tontolon'ny asa ka tokony hijereny fanjakana vahaolana ny ampiroboroboana ny sosialin'ny mpiasa. Azantsika hatrany makasika izay fa ivadika amin'ny pejiny politika kosa isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia ahafana ny ady hevitra ary mety afara amin'ny fampiatonany filohampirenena amin'ny asany ny ofisiona ny sodimbavam-bahoaka izay hanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity rahampitso. Indroa isan-taona moa ny fivoriana parlementera ka fivoriana ara-potoana izay aharitra 90 andro ny fivoriana. Jarmano Menjanahary sy mbola hava-tsara. Anampitoska ireo solombavam-bahoaka ny ara-dita amin'ny fitondrana fa mitsipaka izany ankehitriny ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara manoloana ireo tsy fanjariana misy eto amin'ny firenena. Anomboka rahampitso ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny parlemanta rotonda. Isan'ny hoady hevitra ny momba ny raharaha anatiny ny antenimera toy ny fampandehanan-draharaha. Fantatra manko fa 2 volana izao no tsy nahasolika ireo solombavam-bahoaka. Misy ihany koa ireo mbola tsy nahazo karama efa ho 3 volana. Mangany fotsiny
ny fantatra ny vahoaka malagasy sy ny fiakarany ny vidim-piainana afany ity fivoriana ity raha teo no fivoriana farany ohatrehany fitondrana rajoely koa ny solombavambahoaka Totsoa Andriamampandry. Ny ankohana ny olona tsy misy na solombavambahoaka ry zao efa rovolana dia ny maolo na ny solika alana solombavambahoaka ty amin'ny faritra maro dia tsisy amin'izao fotoana izao ary beta be solombavambahoaka mandeha taxi bus amin'izao fotoana izao ankoatra ny vidim-piainana maro isan-karazany. Efa misy zao ny resaka mandeha indray fa hoe anao izahay motion de censure indray hotovy an'iny zany mbola mipetraka iny anoy an'iny izahay ary efa maromaro zay no resaka ary tsy vitan'iny misy intsony kory ary fa eo misy motion d'empêchement zay tokony hoe hiantona amin'ny asany ny filoham-pirenena araky ny lalàna zany efa nangatahana izy fa aiza lasa hitsabahany pouvoir exécutif ny mpanatanteraka ny asany aty amin'ny pouvoir législatif sy ny pouvoir judiciaire anticonstitutionnel de zany. Maika ny firosoana amin'ny fifidianana madio ankoatra izay tsy misy tokony andiniana izany intsony momba irevely rano antena nisan'ny zakany ihany koa zany zay atahorana eo ny sombavoaka ty masiny mpanoratra zany zay tsy minaiky lembenana amin'ny zava-tsy mety eto amin'ny fotoana fa maro koa ireo sombavoaka zay ao anatiny ihany koa nefa tonga saina amin'izao fotoana zao zay mijoro ary mikritika mafy sy miteny zavatra tsy mety zay manaraka ny hevitry ny mpanoratra zay atahorana zany dia mangofotra izy zao mipararitra amin'izao fotoana zao efa bolana ankehizy izy efa bolana zany tsy hanova mihitsy ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena amin'ny fampandrosoana ka za manokana no anontanianao anatin'izy dia tokony ametra-piarahana zany amin'ity session ty ny mpananateraka rehetra zany dia isy fotoanandoha amin'ny sasany ahafahana manao stratégie sy hitondra ny firenena amin'izay hoe inona no tokony atao zany andaminana ny fifidianana atao farany sy aingana. Ankoatra ireo dia ho fantatra mandritra ity fivoriana ity ihany koa ny momba ny lalàna amin'ny feny arenan-kebon'ny tany fa eo ihany koa ny toy ny lay vitsipapitokisana napetraka ireo solombavambahoaka 500 izay mety hiafara amin'ny fangatahana ny fampitonana ny filoham-pirenena amin'ny asany noho ny fandikan-dalàna maro izay nataony koa ireo solombavambahoaka. Nahitana lesika avokoa ny lisam-pifidianana ho an'ny fokontany miisa 1.30 mandrafitra ny boriboritany fahaenina. Androany dia nanao tatitra momba ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana ny solon-tenany antoko mitarika eny anivon'ny fokontany eo amin'ity boriboritany ity. Ramano Menjanary sy mbola hava-tsara hatrany. Fokontany 1.30 no mandrafitra ny boriboritany fahaenina saika nahitana olana avokoa ny lisam-pifidianana amin'ireo fokontany 1.30 ireo. Eny anivon'ny fokontany zany zavatra tsikaritra dia ho an'ny olona le nisoratra le nataony zareo tany an-trano dia nisoratana le anarana nahazo an'le sosi iny dia lehibe ny tsy tafiditra ato anatin'le lisitra dia misy indray ny tafiditra fa tena be da be zany ny diso ny anarana ny toerana ny daty naterahana zany misy diso zay zany ny zavatra tena lesika tena hita. Dia nisy koa le ankizy zany nisy ankizy zay nanao kara-panondro vao nanao karatra dia nanao kara-panondro zany izy dia vita le kara-panondro dia aka le kara-panondro amin'izay dia ohatrany nasaony zareo nandeha satana le anarana dia efa nieritreritra zany le ankizy io nanontaniako efa voasoratra ve le anarana ry kiala kely satria fakafantatra ho an'ny olona ao fokontany vodin'eto na fakalala daholo dia efa voasoratra dia na verifie ihany ho dia ny verifie zany izy tany amin'le fokontany mba tsy tafiditra dia izy moa zany naveriny andriamandeha indray zany izy nisoratra dia mba tafiditra voasoratra tafiditra ihany fa ny ankabeazan'le lesoka zany dia tena saika ohatr'izay daholo hoe raha tafiditra ara le olona diso ny anarana diso ny an'ireo kara-panondro diso ny adresy nefa izay zavatra izay zany zavatra fantatra fa tsy ahafahan'le olona hifidy satria amin'ny andro fifidianana tsy maintsy zavatra ny exigeny hoe diso ty diso tsy mitovy ny amin'ny kara-panondro le izy hoe ezahana hodisoana sa hoe tena efa zay zany fahadisoan'le masinina sa tsy haiko aloha zany fa tena be loatra le fahadisoana le olona tsy tafiditra koa be loatra. Nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo dia fantatra fa misy ihany koa ny lisitra tsy mazava tonga eny amin'ny fokontany avy amin'ny génie. Isany dia fantotarana nataontsika zavatra ohatran'ny za zany naremarika an'le izy hoe mihoatra mbola nampiasa raha lainy satria le lista nateo ampelantanako nomena any tanana le olona ny fokontany dia ohatran'ny magagana ihany hoe ahoana no nahafantarany any amin'ny génie hoe misy olona misy an'le olona zany hoe tsy tafiditra teo nisy haiko 132 tsy tafiditra dia nametraka fanontaniana tamin'ny adjoint fokontany hoe ahoana moa zany nahalalànareo fa reto olona reto tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana io nefa izaho malala ny fokontany ataoko hoe malala ny secteur misy anao hoe misy olona efa tsy ohatsy
dia zareo no tena ka lisy tevavany io zay madama dia tsy tanefa dia asa mitanterahanay tsy hijanona atreo ny fanaraha-maso entitra toromarika nomeny isy olom-bavambahoaka ty mavoavidy teny an-toerana nandritra ity fivoriana ity ny amin'ny tsy tokony andatsanana iray aza ny ponina eny an-toerana tsy ho ao anatin'ny lisym-pifidianana. Raha izay ny teny amin'ny boriboritany fahenina dia mitohy-hatrany ihany koa ny fidinana ifotony sy ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fisoratana anarana sy ny fanamarinana ny anarana anaty lisym-pifidianana tanterainy Antokotimy amin'ny faritra Atsimo iny. Isan'ny nanaovana fanentanana ho an'ity androany ity ny tao Amboasary Atsimo. Rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Efa tafapetraka ny Biron Tanora Tima ao amin'ny faritra Amboasary Atsimo. Nanao fanentanana avy hatrany izy ireo vao nahazo ny taratasy fanamarinana ny fijoroan'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Manao antsoavy ny mponina any an-toerana fa hafa ihany ny fitondrany Ravalomanana. Efa tsy zakintsony ny vidim-piainana manampitrotraka ny tsy fandriampahalemana. Fandriampahalemana taliavinay zay vanitalia olo zahay zany hampandry ny tany fandrezinara ny vola tapahimbozy zahay ambalikao sy misy dikany zay ilanareo ya dada ilanay taliana Ravalomanana zahay mariko Ravalomanana areo manambara koa Simantato efatra piza amizao ny hoky enarivo fitorivo vary amizao valonjato kapoany arivo vary arivo kapoaky ray taloha vanisy amin'ny hetsika fandehanana ifotony ataony Antokotimy toy izao mitovy hatrany ny fanehoan-kevitra. Efa leo ny fampanantenana paokaty ny olona miandrandra fiovana mafy ary miandry olona efa manana traikefa amin'ny fitantanana fa tsy manao andrakandrana. Ismony fandarana manokana iresahana makasika ny fifidianana rehefa avy eo ry ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitry ny MBS. Horatsika vetivety ato anatin'ity fanadihadiana ity kosa ary ny sombony makasika izay fandarana manokana izay. Nisitona ny sainy maro ny fisian'ny lisitra avy amin'ny seny foibe ahitana anaran'olom-pirenena maromaro tokony ampidirina anatin'ny lisam-pifidianana any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Tsy nisorona ny tompon'andraikitry ny fifidianana ao amin'ny faritany Fianaratsoa avy amin'ny Antokotiko Madagasikara nanontany anton'ireo olana maro mahakasika ny lisam-pifidianana amin'izao. Raha nijery an'ilay fanadihadiana teo tamin'ilay sary teo nizatra remarika voalohany teo aloha dia hoe misy ny olona efa maty mbola voasoratra enitsika teo zay. Faharoa hoe maninona araka an'ilay didim-panjakana ny resako tery aloha namana soava dia hoe rehefa manomboka ilay refonte ilay fanisanany mponina zany ny mpifidy dia foana tanteraka ny lisam-pifidianana sy misy rehetra. Avy aiza zany nahitany senia anio isa omena ny fokotany mifamadika mako tokony ny fokotany no manome hoe tia no hitanay dia ataovinareo ao anatiny ataontsika fomba fiasa zany ny havana avy aiza le lista neno antaniny hoe avy aiza ny tanjon'ny senia araky nazavaiko atsika teo ny foto-kevitry ny senia dia hoe itsika telo ny rahalahy reto zao mino fa efa feno 20 taona sika telo ny rahalahy reto mino fa mahafen'ny fipetra hahampifidy atsika dia ny foto-kevitra dia hoe ahoana ny fomba ahafahantsika telo ny rahalahy reto voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy azavaiko kely ary azo natao azavaiko vetivety aloha satria mifampitoly izy le mode opératoire misy karazany telo ny anankiray zany le hoe visite de ménage aloha natao ny mpanisa mpifidy ny anankiray indray hoe zay tsy tratra ao an-trano mamonjy ny birao fokotany dia ny fahatelo zay feny taona amity taona manomboka 13 ty zay zany no tokony hiditra ao anatin'ny lista. Avy aiza ny nahitanareo an'ilay lista nisy 300 teo nisy 700 teo nisy firy iny zany niteraka ahy araka ny teny namana teo inona moa no tokony ampiteraka ahy an'le izy azavaoko. Avy aiza ny nahitanareo an'le anarany le olona feny 20 ny fiaviany iny aloha amiko avy aiza sy any maika fa hoe inona ny tokony ho ahy ateraka tsy maintsy le source anaso aloha ahoana nisy feny taona sahady 700 iny lista le namenandry zareo iny ve anaovana fanadidina anaovana fanetanana iny ve tafiditra ao anatin'ny lisitra le natao famaranana vonjomaika ka hoe olona tsy izy ireo dia nampidirina ankerina raha tsy ao izy izy dia ao ampidirina zany fanadihadiana am'le enoy tsara le fanadile reportage teo hoe entany le olona hoe mba makanisanareo amin'ny fokotany misoratra anara fa ianao mbola tsy ao raha ny tena izy mako namana tsy tokony misy lista iainga avy any ambony avy aty amin'ny fotony ny lista hoe ity ny olona tsy voasoratra feno taona ato amin'ny fokotany misy fa maninona mifamadika avy any ambony indray any hoe tia misy lista adiadio aloha
hoarainao eto amin'ny fahitalavitra MBS aorian'ny fandaharana Global News Annual ny ady hevitra teo amin'ny Andriamatoa Benjamin Rabemanatsoa avy amin'ny Antokotiko Madagasikara sy Andriamatoa Soava Andriamartafika avy amin'ny CENI makasika ny fanomanana ny fifidianana. Afanaraka izany ady hevitra rehefa avy eo koa anasako anao sady ny anaraka izay fandarana manokana izay. Iverina any amin'ny faritra Atsimo kosa isika ato anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia miato aloha amin'izao ny asa amin'ny faritra misy ilay fitarihin-drano na ny pipeline efao raha nanaovana fihetsiketsehana be ny fanombohan'ny asa ny 20 aprily lasa teo. Manao antsoavo araka izany ny mpona any an-toerana mba tsy hanaovana fitaovana politika azy ireo intsony. Rindran-tsary ny Andrakoto Malala. Nakotrika ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ity fitarihan-drano mirefy 7 kilometatra eo amin'ny renirano efao amatsina ny faritra Androity ny 20 aprily lasa teo. Maro anefa tsy fahatomombana hita mikasika ity asa ity. Isan'izany, raha ny 20 aprily ny fanombohan'ny asa, ny 15 aprily ny fanjakana vonanao antsi-tolobidy ho an'izay orinasa vonona hanao ny asa. Hatramin'izao tokoa anefa, nijanona tanteraka ny asa teo amin'ilay toerana, tsy misy intsonina ny fitaovana azy. Araka hitantsika amin'ny sary amin'izao, sary ihany ary vato fezoro ty ihany napetaka fa le asa fa tsy hita eto le materiel rehetra izay niasana tamin'ity pipeline ity. Aoka reka ataonareo fitaovana ny faritra Anjoy ity fa tena lafa atao hasaina satria ilainy vahoaka ne ity rano ity e. Ilainy satria raha hamboleny. Zavatra ilainy io ka lafa saina le raha fa tsy ataona fakana zem sy fakana fon'olona ihany lafa hiasa dia asao. Hatramin'ny faharoan'ny volana Jony izao ny farafandraisana natota taratasy ho an'izay orinasa hanao ity asa-panjakana ity. Vola manodidina ny 30 tapitrisa sy 1 miliara ariary no tetibidin'ilay asa. Ka mila manana io antokoa izay orinasa hanao ny tsena-panjakana. Hatreto, mbola mandeha an-tongotra ny kilometatra maro ny olona vao mahita rano. Zahay zao le tena mijaly rano satria i rano ito fa tsy maharaka mbe tsy mahafapo ka. Le vao ty fisia i rano pipeline fahoy zao ty vao hahavoty. Na tsy fantahay fa vao hampanombohany zao hananeo tamin'ny fiavy président le fa nanako azy président teto agny le fa hanomboky izay ireo hore mizay hanomboky asa ty rano to zao ka rehefa tsy fantatsy nareo ilany zao fil kilomètre eto mangalaky rano. Miale to mety ampy hoe 5 kilometre eroa avao tsy de lavitsy fa ambany ity avao. Akoatra ny fanamboarana, mbola maro ny tsy fahatomombanana mikasika ity tetika asa pipeline ity. Efa tsy nalohan'ny fanjakana ny volan'ny orinasa nanao ny asa eritaona lasa izay ka nijanona tanteraka izy ireo. Orinasa sinoa iray no nanao ny asa tamin'izany. Akoatr'izay, raha ny fanehoan-kevitra manam-pahaizana hatrany, tokony tamin'ny vina asiano nanaovana ny fantsona mba hazaka ny tosiky ny rano ary ny station de pompage no mandeha aloha fa tsy nisy ny be andrano. Ny vaovaon'ny serasera kosa indray dia andraikitry ny mpanao gazety ny manao izay isitrany olom-pirenena ny zondy amin'ny alalan'ny famoahana vaovao feno sy marina ary voamarina. Mitana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao, izany ho an'ny mpanao gazety. Onja Lalaina Ranaivo Malana sy Mathieu Prince. Mpanao gazety manodidina amin'ny 20 avy amin'ny lafy valonosy no nanatrika ny fampiofanana momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary ny fifidianana izay karakarain'ny UNESCO. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampisitrahana ny zon'olombelona momba ny fisitrahana vaovao marina sy ny mpanao gazety antony nanaovana ny fampiofanana toy izao. Anjara asan'ny mpanao gazety manome vaovao feno sy marina ary vao marina ho an'ny olom-pirenena ary manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena indrindra ao anatin'izao vanim-potoana amin'ny fifidianana izao ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny vaovao alefany sy avoakany. Fotoana ihany koa izao hanomezan-danja ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Anisan'ny fototra fanajana ny zon'olombelona ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety. Ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety dia isan'andro isan'andro e. Tsy hoe androany ianao mitaky fahalalahana dia vita iny dia janona io. Isan'andro isan'andro tsika dia mitady ny fahalalahana foana. Fa ao anatin'izay fahalalahana izay nefa misy zavatra tsy maintsy an'izay. Fa ho an'ny mpanao gazety manokana dia fanajana ny etika sy ny deontolojia ny asa ny tena manana ny lanjany. Inona moa ny andraikitry ny mpanao gazety? Ny manaja ny zon'ny olom-pirenena azo vaovao, isitraka vaovao, feno, marina, voamarina ary voalanjalanja, ahafahany mandray fanapa-kevitra, ampivoatra ny fiainana. Ny fotoam-pifidianana tahaka an'izao ohatra dia ny mpanao gazety anisany miantoka ny tsy fiandaniana aloha amina kandida
ary manome vaovao momba ny fifitianana zava-dehibe foana ny fampifanana mpanao gazety ninninona endriny fa ny fifanana mpanao gazety ohatran'izao dia anisany anamafisana ny fahaiza-manao ny mpanao gazety satria ninona fiofanana zany dia tsy maintsy misy zava-baovao foana azonao ao anatiny oentinao manatsara ny asanao mba ho matianina kokoa. Anisany efa nanao siny mahakasika ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny mpanao gazety izay voarakitra amin'ny andininy faha-20 ao amin'ny DUDH Madagasikara. Zava-dehibe ny fampiofanana toy izao ahafahana manovy fahalalana vaovao hamatianina kokoa hatrany eo ampanataterahana ny asa. Pejy finoana kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy vitan'ny teny feteny fa mitaky asa ho an'ny fiarahamonina ny fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Afatra mafonja ny entiny mitandrina teo Ramintsara avy amin'ny efitrika maziona famonjena Ambondromamy sy nodam-paritany Boeny vaovao Maly. Niarany mavaka tamin'izy ireo ny Front National ny Atokotimy Mamarika Ravalomanana niaraka tamin'ny delegasion'ny Zaino Tariny. Fanoanana, fanampiana, fiarovana, famonjena ny hafa tsy misy tambiny na takalo, toetra tokony ananan'ny kristianina hanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny. Mila seho eo anivon'ny fiarahamonina zany fa tsy vitan'ny teny alokin'ny vava fotsiny. Mitaky asa amintsika Andriamanitra ary miandry izay hatanteraka izany. Raha mbola tanora ianao, nandeha tamin'izay rehetra sitraka ao, nandeha tamin'izao, rehefa tonga kosa ny fahanteraka, tsy tianao rahitina sy nanao. Baiko fa tsy safidy ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ny Petera eto izao. Hoe manaraha aky io, dikan'izany ilay manaraha aby izao, mahafiza fotoana ianao, mahafiza vola mankarena ianao, mahafiza ny alkoholana ianao, mahafiza ny asa fivelomana, izay rehetra mombanao, miala amin'izay mahazaka anao ianao. Dia mbola misy ny fotoana ho Jesosy ankehitriny izao. Mbola tanora ilay ianao, mbola ao anatin'ny matanjaka ilay ianao, mbola ao anatin'ny fianihery ianao, zany mahatonga mibaiko anao mandeha, dia mbola misy ilay fotoana tanteraho zany. Jaona toko 1:20 andininy 15 hatramin'ny 17 no nakana izany afatra Andriamanitra izany tamin'ny alahady 15 farany ny banjinana ny loha hevitra manao ny hoe ny hery ny fitsanganan'ny tompo tao amin'ny FDKM maziona famonjena Ambondromamy sy nodam-paritany Boina vaovao. Niara-nombombavaka tamin'ireo mpino kristianina tao an-toerana ny Filoha Marika Ravalomanana Omaly niaraka tamin'ny delegasionina Notariny. Lafomba afa tanteraka kosa indray fitsaboana amin'ny ankapobeny izay matetika no ahafantarantsika ny ampiasaina ny lohamenaka na ihany koa ny huile essentielle. Vokatry ny fikarohana ataony manampahaizana nefa dia azo laharoina amin'ny sakafo ny lohamenaka ankoatry ny ranomanitra. Toy izany ny voka-pikarohana nataony Mada Aromatique fanadiadiny Germain Nomenjanary sy mbola hava-tsara. Isan'ireo zava-maniry nampiasaina be indrindra tamin'ny ady amin'ny Covid-19 ny ravitsara. Araka ny fanadiadiana nataony Mada Aromatique dia ahina ho lany tamingana eto amintsika ny ravitsara. Iray amin'ireo zava-maniry tena be mpitady ka miparitaka hatrany ivelany ny ravitsara. Manana zava-maniry maro hafa i Madagasikara, azo anaovana fikarohana ary azo amokarana lohamenaka, sainga mitaky fepetra maro vao tonga amin'ny fahafantarany fireneka fa izany hoy ny fanazavana. Dia ravitsara zao tsy maintsy mba manao kely manina moa tena logistique ohatra hoe manao attention kritika amin'ny exportation fa efa manomboka lany tamingana ny ravitsara dia lasa manao intensif satria mba tena any amin'ny Frantsa zany resako tsisy huile essentielle fantatry ny vazaha na ny pharmacie afa-tsy ny ravitsara tsy hoe misy fantany aloha fa raha vao miresaka grippe zany dia ravitsara to ravitsara dia tena be da be mihitsy ny exportation tena misy be da be ny demande zany hoe tsy maintsy canalisena kely dia ambolena anazy zany mety hoe ambolena intensif hanitra sy tsiro hafa mihitsy ny sakafo misy lohamenaka. Ankoatra ny sakafo dia ny afaka ny nanaovana ilay ranomanitra vita amin'ny voninkazo avy any Toulouse nampifangaroana tamin'ny ilang-ilan avy aho Nosy Be. Azo hoanina izy ohatra misy matao ohatra matsy concentré izy nefa version épice ihany
anatin'ity zany utiliser koa dia basilic tropical zany no azo hoanina zany aromate cannelle dia ohatra zany ma version essentielle nataoko anatin'ny boky zany izy dia faharoa manaraka zany a zany hoe hitanareo zany fa fampiasana ny huile essentielle ny tena spécificité koa dia nanorona ranomanitra à base d'huile essentielle satria nahoana zany hoe le tantara kely momban'le ranomanitra koa avy any Toulouse io a retrety mipetraka tamina andritry ny 3 taona dia mba mirendre hommage an'le tanàna Nichena sy rendre le tanàna Nichena matsy ny fleur endémique violette dia nakambako tamin'ny violette zany nakambako tamin'ny langilangy misy hoe zany hoe alliance entre misy hoe io koa misy anazy hoe divine violetta satria ny reniko zay hitanareo eto zany violette nanatra dia mrendre zay namatra zany rehetrarehetra zany dia aiza inona ny tiako atokavana dia hoe avy amin'ny huile essentielle atsika dia mahazo zavatra tsara tabe mahazo zavatra vitabe atao eo koa ny baume ny huile de massage mais zay zany mba miavaka kely amin'ny fampiasana azy amin'ny sakafo zay atsika amin'ny sakafo indrindrindrindra ny lohamenaka azo avy amin'ny naoli ilangilan ravitsara ny oditra cannelle dia santonany amin'ireo vokatra azo atao amin'ny sakafo nisy ny fanandraman'ireo mpitsidika ny sakafo nasiana ireto huile essentielle ireto ary isan'izany ity mofo lazary ity notokanana androany kosa ny lalana mampitondraina ny anarana Ramampanjaka miainga avy eny amin'ny sampanana Ambohimiandra Mandroseza ka hatreny amin'ny sampanana Mahazoarivo. Anisan'ny olo-manga teto amin'ny tanàna Antananarivo i Ramampanjaka antony nanomezana voninahitra azy toy izao. Ny fanajana sy fanomezan-danja ny tantara toy izao no anisan'ny mampandroso ny firenena. Fanadiadiny Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Olona anisan'ny nanamaha izy azy teto amin'ny tantaran'ny firenena, indrindra teto amin'ny tantarana Antananarivo, Ramampanjaka 13 voninahitra, antony nanaovana ity lalana ity hitondra ny anarany. Zava-dehibe ny fanomezana anarana lalana tahaka izao, mba hisiany fahatsiarovana mipetraka ho an-taranaka. Notokanana androany takelaka hanamariana ny lalana amin'ny Ramampanjaka, etsy amin'ny sampanana Ambohimiandra Mandroseza, hatreny amin'ny sampanana Mahazoarivo. Ramampanjaka moa dia teraka tany amin'ny taonjato fa 20 tany ho any. Tamin'izany izy dia araky ny voasoratra dia officier de palais izy no sady ihany koa écrivain interprète be dehibe ny andraikitra ny sahany natao ny afivaratra na teny anaty rovo ka rehefa nahita an'izay ny fitondrana malagasy no ny asa nataony dia nanome azy ny atao hoe place Ramampanjaka dia izay anarana place Ramampanjaka izay zany no nangatahany naverina hoe andao mba asiana plaque le izy. Tafiditra ao anatin'ny vakoka manomboka androany ity lalana nampitondraina ny anaran'ny Ramampanjaka ity amin'ny maha-olo-manga azy. Ny fanomezan-danja ny tantara sy ny vakoka ny tena mampandroso ny firenena sasany any ivelany ka tokony izay ihany koa ny atao eto Madagasikara. Vakoka ho anakity satria mba fahatsiarovana amin'ny tantara, tsy mandehandeha foana ny tantara fa raha te handroso le tompony ny firenena tsy maintsy fantatra ny tantara. Zay mampandroso an'ireny Sinoa sy rehetra manana tantara. Itsika tokony tsy avela tao ambany zavatra fa te ampanjana tany dia ohatra velan-javona. Fa tokony tsara sokafo no ohatra izao daholo dia misy tombony fahalalana azy ary misy tantara ho an'ny tarana. Ankoatr'ireo taranaka Ramampanjaka sy Rafara dia nanatrika ity fanokanana ity ihany koa ny filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha ny Profesora Raymond Ranjevanivady. Ny mpahay tantara sady akademisianina, ny Profesora Arala Ranjatoery ary ny solombam-bahoaka voafidy tao boriboritany faharoa sy ny boriboritany fahadimy. Amaranasika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny maresaka iraisam-pirenena tsy mbola andravina mihitsy ny olana ilay lalàna amin'ny feny fisotrodronoana ao Frantsa. Amanetsy ny indray androany no nanao fitokonana tamina toerana manodidina ny 300 tany an-toerana manohitra izay lalàna izay. Manodidina ny 5 alina sy enina ny fiasiketsehana ny mpanao fiasiketsehana tamin'ity androany ity nanamariana ny andro ny fankalazana ny fetiny asa rindrantsary ny Andra Kotomalala. Nafampana ny fankalazana ny fetiny asa ny voalohany volana May tao Frantsa. Manodidina ny 300 ny toerana nivondrona ny olona nanaovana fiasiketsehana androany. Fanoerana trany ilay lalàna vaovao feno fisotrondronoana ny toerana. Ity ny fiasiketsehana anisan'ny manantantara raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly FO na ny syndicat Force Ouvrière Frédéric Souillot. Manodidina ny 2 arivo sy 1 alina kosa ny mpitandro ny filaminana nanao ny fiambenana.
Ny tao Paris fotsiny tsy latsaky ny iray etsy no nanao fitokonana tamina toerana 20 samihafa. Manodidina 5 sy 4 kosa manerana ny Frantsa iray manontolo. Efa ny taona 74 no nisy ny fihetsiketsehana farany nataona syndika valy toy izao tao Frantsa. Nanohitra ny krizy ara-toe-karena tamin'izay. Nahatratra ray faingoroa tapitrisany olona nidina an-dalambe tamin'ity fotoana ity araky ny tatitry ny syndika. 4 sy 4 kosa raha ny tatitry ny mpitandro ny filaminana. Tsara ny mampatsiahy fa efa lany teny antenimiram-pirenena ity lalàna amin'ny feny fisotrondro nono ity ny 20 Martsa lasa teo. Anisan'ny voafaritry ny lalàna fa 480 taona ny olona iray vao afaka misotro ronono. Ity fepetra ity izay toerin'ny 2 ny Frantsay. Akoatra ny tao Frantsa, nanao fitokonana ihany koa ny mpiasa tamina faritra maro tao Azia, toy ny tao Cambodge, ny tao Philippines, ny tao Jakarta tao Indonésia. Saky nitovy avokoa teto ny fangatahana dia ny fampiakarakarama. Dia izay azonao manakatona am-pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Rehefa avy eo ary hoarahintsika ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no hanarahantsika ny dinika ary fandaharana manokana iarahana amin'ny mpampakateny seny sy ny avy eo anivony antoko-tiko Madagasikara iresaka makasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana fa ihany koa ny lisam-pifidianana izay miteraka korotana sy miteraka savorovory manerana ny nosy. Aorian'izay no hanarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe 65 la terre d'avant. Dia izay ary no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.